Eo amin'ny vaovao sosialy kosa izany dia tsy mitsahatry mitondra fanampiana ho an'ny malagasy ny vadin'ny filoham-pirenena ramatoa Voahangy Rajaonarimampianina. Ankoatr'ireo fikambanana sy rehefa nahazo izany dia ny kolejy Masindahy Misely indray no nisitraka izany fanampiana entin-dramatoa Voahangy Rajaonarimampianina izany. Lova raha manatsoa sy mamy rasoana efa. Efa manjatony ireo olona nahazo fanohanana hatramin'ny taona 2024 taona ny atombohan'ny asa fanampian-dramatoa Voahangy Rajaonarimampianina vadin'ny filoham-pirenena. Sokajin'olona maro samihafa tokoa no nahazo fanohanana avy amin'ny reniny malagasy nandritra ny lanonana fohy izay niarahana tamin'ny ekipany teny amin'ny lapam-panjakana etsy Ankoatr'ireo. Fantatra nandritra ny fotoana fa nahazo fanampiana ara-bola ireo fikambanana marary mila fijaboana ny fitoerana fampiofanana volan-dahy raha toa ka nahazo fampitaovana toy ny solosaina kosa ny kolejy Misely. Natao izao asa sosialy izao fandraisan'ny vadin'ny filoham-pirenena anjara amin'ny fanalafasahiranana ireo rehetra nahazo tombotsoa. Tombo fo dia avoakan-java ny mary fisaorana fisaorana avy amin'ireo izay hitonareo efa nahazo tombotsoa manokana tamin'izao maraina izao ary mampitondra telo tombo izay ho any amin'izy mivady filoham-pirenena mivady fisaorana mitafotafo ary indrindra miraha fahasalamana indrindra mifakatoka ny firenena fifidiranana izao mba ho tain'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fametrahana fangatana no ahafahana mahazo fanampiana amin'ny filoham-pirenena mivady. Misy kosa ny mahazo tsivana ahafahana mijery ireo izay tena mendrika azo izany fanampiana izany.